fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andininy fahina amby folo a ny kristiana rehetra dia mahay azay tenin'Andriamanitra zay ary izay no tsenjery voalohan'ny anarana rehefa miditra sekoly alahady na sekoly sabata mianatra soratra masina ny ankizy ka ny akamaroan'ny kristiana rehetra dia mahay an'izay a fa te mbola tononona ho anao ihany zany teny zany a mbo tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ny tenako pasteur André Alvarez, pasteur Tovinarivotra Marivony, miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez. Ivavaka avetrantsika ary tompo sotranao zay nohony amin'ny fahasoavanao zao voalazany teninao manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavaka anao zany no napaharetako ny famindra-poko taminao. Ianao tokoa Andriamanitra dia tianay loatra ary tsy nataonao hoe mpanompo itsony izahay fa natsona hoe zanaka nateraka ao. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ho amin'ny maizina makany amin'ny fahazavana mahagaga zay tsy firenena akory fa iny oloko azy tamin'ny fisainana fa natsonao no fidinao a dia tonga kristianina, tonga zanak'Andriamanitra, tonga mpandova ny teny fikasana ary manana ny firenena mandrakizay. Tsy navelanao ho very izay tao anatin'ny fahotanay tompo fa novonjenao tamin'ny alalan'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Ankehitriny ray ny teninao zay dia ampitomboy mandrakariva ty anatinay a ny fahasoavanao, ny fitiavanao, ny herinao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Lasika pasteur maky ny Baiboly a elaela ihany zay nijaroana asika tamin'ny toko faharoapolo tao zay pasteur. Fa hiditra amin'ny toko faharaiky amby roapolo ka mitsika amin'izao fotoana zao andiny voalohany ka hatramin'ny fafito amby telopolo no vakitsika lavalava ihany a. Lalàna nasian'Andriamanitra ho tandremany zanak'Israely ary zao ny lalàna zay ataonao eo anatrehany. Raha mividy andevo hebreo ianao dia eny taona no anompony ary amin'ny taona fafito dia hiala ho afaka fotsiny izy. Raha izy rery ihany no miditra dia izy rery ihany no hiala, fa raha manambady izy dia hiala miaraka amin'ny koa ny vadiny. Raha manome vady azy ny tompony ka miteraka zazalahy zazavavy aminy, izy dia ho an'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany fa izy rery ihany no hiala. Fa raha milaza maromaro ny ilay andevo ka manao hoe tsy foiky ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako ka tsy te ho afaka aho, dia hoentin'ny tompony eo anatrehan'Andriamanitra izy ary dia hoentiny eo amin'ny varavarana na eo amin'ny tolam-baravarana ka ho tevehan'ny tompony amin'ny aolo ny sofiny dia hanompo azy mandrakizay izy. Ary raha misy mivady janaka vavy ho vaditsin-dranon'olona dia tsy mba ho tahaka ny fialan'ny andevolahy ho afaka ny fialana, fa raha tsy akasitrahany tompony zay nikasa anabady azy raha vehivavy dia avelany avotana ihany izy, tsy azo mivarotra ho azy ho any amin'ny firenena hafa izy satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadiny zanan'lahy izy dia araky ny fitondrana zanakavavy natao aminy. Ary raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy dia tsy hahenany ny fihinany sy ny fitafiny ary ny fomba mpanambadiny. Ary raha tsy ataony aminy zany zavatra telo zany dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy fa tsy andoha vola. Izay mamely olona ka mahafaty azy dia atao maty koa, fa izay tsy manolotra efa Andriamanitra ny manolotra azy eo tanany dia anendry ho anareo fitoerana izay antsirany aho. Ary raha misy olona avy sasay amin'ny namany hamono azy amin'ny fahafatesana, amin'ny fahafetsena dia alainao izy na dia eo amin'ny alitarako azy mba ho vononao faty. Ary izay mamely ny rainy na ny reniny dia atao maty koa. Ary izay mangalatra olona na efa namidiny na mbola hita eo an-tanany ihany lay nangalariny dia atao maty koa. Ary izay manozona ny rainy na ny reniny dia atao maty koa. Ary raha misy olona mifanditra ka ny anankiray mamely namany amin'ny vato na amin'ny totondry ka tsy maty izy fa marary ambany ty, raha fa mitsakany indray ka mandehandeha amin'ny tena enanatrano izy dia ho afa-tsiny ihany lay namely azy kanefa andohany evitrandro tsy nanaovan'ny zavatra izy sady hitsabo azy mandra-pasitrany. Ary raha misy olona mikapoka ny andevolahy na ny andevaviny amin'ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana dia ho valiana tokoa izy. Kanefa raha mbola velona maharitra indray andro na indroa andro izy dia tsy ho valiana ilay tompony fa areny ihany izy. Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manananaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany kanefa tsy misy maninona
dia hosazina tokoa ilay olona arak'izay nanaova vadindra vehivavy azy ary andoha arak'izay andidiny mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa dia anome aina solony aina ianao, maso solomaso, nify solonify, tanana solony tanana, tongotra solony tongotra, may solony may, ratra solony ratra, mivatra solony mivatra. Ary raha misy olona mamelony masony andevolanina no masony andevaviny ka mahasimba azy dia ho alefany ho afaka izy noho ny masony. Fa raha ny nifiny andevolanina ny andevaviny ho afany dia alefany ho afaka koa izy noho ny amin'ny nifiny. Ary raha misy omby manota lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy dia ho toroam-bato tokoa ny omby ary tsy hohanina ny enany ary ny tompon'ilay omby dia ho afatsiny. Fa raha omby efa zatra manotatra amin'ny teo aloha iny sady efa nambara tamin'ny tompony zany nefa izy tsy niaro azy koa nafaty lehilahy na vehivavy ny omby dia ho toroam-bato ny omby sy ny tompony koa vonoina. Raha sazina izy dia andoha vidinaina arak'izay sazy atao aminy. Raha manoto zazalahy na zazavavy ny omby dia arak'izany lalàna zany no anaovana azy. Raha manoto andevolahy na andevavy izy dia mena sekely volafotsy 30 tompony nandevo ary ny omby ho toroam-bato. Raha misy olona manokatra lavaka na raha misy olona miady lavaka ka tsy rakovany ary misy omby na briky latsaka ao dia anonotra azy ny tompon-davaka ka ny vola no alohany ho an'ny tompony ary ny maty dia ho azy. Ary raha misy ombon'olona mandratra ny ombony namany ka mahafaty azy dia amidy ny omby velona ka hozarainy ny vola vidiny ary ny maty koa hozarainy. Ary raha fantatra fa omby zatra manotatra amin'ny teo alohany ka tsy niaro azy ny tompony dia anonotra omby hosolony omby tokoa izy ary maty dia ho azy. Raha misy olona mangalatra omby na ondry na osy ka mamono azy na mivarotra azy dia anonotra omby 5 solony omby ray izy ary ondry na osy 4 solony ondry na osy ray. Pasteur. Ya, misaotra ny pasteur Alvarez atao anatin'izay vakiteny zay. Raha manamarika tsika pasteur aloha mbola veritsika eto foana ny hoe ny didi folo dia Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy. Tena hoe tena ratsan-tanan'Andriamanitra zany no nanoratra ny didi folo. Eo amin'ny Eksodosy toko fa 1:30 teny andininy fa 20. Eksodosy toko fa 1:30 teny andininy fa 20 dia ozy ny soratra masina hoe ary efa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka 2 izay nisy ny vavolombelona ery ambany areo ny didi folo dia vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Izy hoana nanoratra azy pasteur Alvarez? Ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Zay averimberitsika foana izay zavatra izay. Zany hoe ilay didi folo dia tena lalàna ifandraisantsika teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy natonga ny olona natahotra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Atahotra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia ozy ny tenin'ny soratra masina manao hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra reo izay amin'ny fonareo rehetra sy fananareo rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Zany ny didy voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia tiavana manao tahaka ny tenanao. Nofitinina tao anatin'ireo teny anankiroa ireo ilay didi folo. Zany hoe ilay didy 4 voalohany hatreo amin'ilay manajany ny andro sabata dia didy ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ary ny olona samy olona. Fa raha miresaka indray tsika eto amin'ity Eksodosy toko fa 20 dia misy fandaminana ara-piarahamonina izay napetrak'Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra ohatra hoe ny tsy dia misy idiran'ny famonjena ohatra ny hoe raha misy ombon'olona mandratra ny ombony namany ka mahafaty azy dia amidy ny omby. Zany angamba tsy mahavery anao any amin'ny elo hoe rehefa nanoto ny ombonao ny ombonareo ohatra hoe avy any mahitsy ao pasteur dia nitondraka tany avolon'olona le izy dia fa resaka fandaminana ara-piarahamonina ny resaka teto amin'ity Eksodosy toko fa 20 ty dia zay le fandaminana ara-piarahamonina zay zany tian'Andriamanitra tsy hisy gidragidra mihitsy eo amin'ny zanak'Israely ray manontolo. Hitanao ngamba rehefa misy fiarahamonina ohatra ny ambanivohitra any
de misy lalàna eo a apetraky ny lehiben'ny fokotany sy ny fiarahamonina ray manontolo a no mandinika azy am'izao vanim-potoana zao zany mbola misy an'le hoe dina be reny zany anisan'ny kolotsaina gasy tena anisan'ny tsara le hoe misy dina be any amin'ny faritra maro samihafa any mbola misy an'izany a de milasa matonga ny asan-dahalo miena any amin'ilay faritra satria ny fiarahamonina no manolokolalisy fa tetondray Andriamanitra mihitsy no mitsinjo an'izay fiarahamonina ny zanak'Israely zay de nomeny any Mosesy le soratany Mosesy a de napita tamin'le zanak'Israely zany le izy a pasteur Alvarez mo lafiny anankiray faharoa ihany koa ankoatran'izay mahafiarahamonina azy zay de azo eritreretina ihany koa tahaka ny hoe eo amin'ny firenena anankiray dia misy foana ny lalàna sy ny didy zay mifehy jero tsara zao a raha mijerytsika ohatra hoe eto amin'ny lalàna misy eto amintsika ohatra de ny zaza ny ray aman-dreny na ny reny azafady ny reny tsy mampinono ny zanany a dia hiaran'ny lalàna gadra ohatra enim-bolana ka hatramin'ny roa taona tranomaizina zay zao lalàna zao zay misy lalàna madinidinika be dehibe ohatran'izay le izy zany be dehibe tsy tamposaina ny lalàna misy eto Madagasikara ohatra hoe ny olona anankiray a mety nanompa ny namany na nanao tsinotsinona ny namany zany lalàna daholo zany pasteur de zao anefany ny reny anankiray a na tsy mahalala an'izay lalàna zay aza de za milaza aminao hoe tsy mila ampitahorina am'le lalàna zay izy manao hoe migadra roa taona ka hatramin'ny enim-bolana ny anao raha tsy mampinono zanakao fa de ny zanako fotsy mitianao de ampinono hoe za efa nahita reny mpianakaviana zay tany amin'ny fiarahamonina nisy anay 7 taona ny zanany vavy mbola minono 7 taona de mbola minono de rehefa tenenao sy efa manina ary sarahana nono am'izay de samy manany azy io ozy zany hoe ny an'le ramatoa zany efa tena ambany fahasoavana be loatra ndray raha izay no azo eritreretina azy ka ny mahatonga ny tony zany tony lalàna be dehibe mbola ao am'le fitosy motsika tena hita azy fa misy fiarahamonina mirindra rehefa jerenao io zavatra io ary na io za milaza aminao pasteur Alvarez hoe reny misy karazana aretina be dia be mety tsy ho tonga mivatan'olombelona mihitsy rehefa manaraka tsara ny mijery ianao hoe inona ary ny tian'Andriamanitra olona zay ny amin'ny zava-tono ohatrany tsisy ifandraisany amin'ny famonjena sy ny fiainany mandrakizay nefa soratany ato anatin'ny Baiboly de mahasoa ny fiarahamonina ary mahasoa ny mpiarabelona le izy a ary mahasoa atsika ihany koa ohatra zao hoe eto zao misy lalàna anankiray ohatra eo amin'ny 9 hoe raha misy olona izy mifanditra ka mandratra vehivavy manananaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany kanefa tsy misy maninona de hosazina tokoa lay olona arak'izay anaovany vatana vehivavy azy ary andoha arak'izay andidiny mpitsara azy hitanao zany zao lalàna zavatra tokony mbola hiatra ihany zany hoe raha ahoana kosa moa ny vehivavy a manananaka no ediavanao ka raha teraka tsy tonga volana eo de misy sazy aloha mamoaka didiny mpitsara de mandoa ary tena tokony zany mihitsy resaka fiarahamonina daholo zao zany pasteur nefa ny ataoko hoe ny olona endry de tsy hamono vehivavy manananaka zany mihitsy izy zay zavatra anankiray fa hijery lay tena hevitra le izy ara-panatsika ity le vitikisy toko 20 ty de miresaka andevo resaka andevo inona molona iandevo a ny fomba fijeriny aty amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo inona zany le fijery le izy andaony hijerentsika pasteur Alvarez ny atao amin'ny jaune toko 9 a de eo amin'ny andininy fa 1:30 sy ny manaraka jaune toko 9 andininy fa 1:30 de ho Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo marina ary marina na afaka anareo tsy ho andevo ary reo dia namaly azy ka nanao hoe taranaky Abraham izay fa tsy mba andevon'olona Israely zay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izy rehetra manota de andevon'ota fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka mitoetra ao an-trano mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fantatro ihany fa taranaky Abraham ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitromba ao anatinareo
izay efa hitako tamin'nyreny no lazaiko ary ianareo koa dia manao zay rainareo tamin'ny rainareo. ia jero tsara ny zavatra resany eto pasteur Alvarez de hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no manafaka anareo tsy haafaka anareo tsy ho andevo averiko ndremate ary ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no haafaka anareo a tsy andevo ho andevo. Eto zao raha mandika zany teny zany tsika pasteur a de ohatra hoe teto amin'ny rafi-piarahamonina malagasy tsy haiko na tamin'ny andro ny fahafoko moa sa fampanjaka le nisy an'izay hoe misy ny atao hoe andrina de misy ny ova de misy ny andevo rafitra nisy teto zany de hoe ry anina taranaka andrina ry anina taranaka ova ry anina taranaka andevo fa am'izao moa zany a de hitako hoe tsy de misy an'izay tsony tsy de misy an'izay zavatra tsony ary raha am'izao anao no miteny hoe ry anina taranaka andevo efa tsy am'izany tsony angambany fa ny malagasy rehetra de mitovy avokoa ary tokony ho alavirina mihitsy aza le hoe ianina au plateau fa ry anina côtier zany zany tsy tokony isy tsony ny pasteur ny hoe marina fa samy manana ny toerana hipetrahany hoe ry anina ny amin'ny côtier no mipetraka fa tsy tokony fanaratsy na sanatria misy mpanao politika na olona tahaka an'izany a ampiadiny foko samy malagasy fa ny foko valam-bifolo eto Madagasikara de malagasy daholo reo malagasy daholo ny foko valam-bifolo ninina zany foko misy anao a de malagasy daholo ohatra hoe tsika zao foko valam-bifolo mipetraka eto Antananarivo de mahafinaritra ny fiarahamonina za zao nisy vanim-potoana efa nipetraka taonany maro tany Tomasina fa hitako zany rafi-piarahamonina hoe miaraka amina foko be tsy misaraka zany fa tena mahafinaritra zany efa nisy vanim-potoana nipetraka tany Fianaratsoa efa nipetraka telo taona ako tany Mahajanga de hitako zany hoe samy malagasy daholo a ny malagasy rehetrarehetra ka tsy tokony isy hoe mpanao politika na am'izao indrindra akatoko fifidianana zao de ivoiny hoe côté na au plateau na ohatran'izay fa malagasy zany a de iray daholo a ny malagasy rehetrarehetra zany zay tsara foana ny manamarika zay pasteur Alvarez ary raha ny tena marina de osy izy ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Galatiana 3:7-8 any manao hoe na iza ianareo natao batisa amin'ny Kristy de mitafy amin'ny Kristy tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa iray ihany tsika ao amin'ny Kristy Jesosy zany hoe raha tena tiana ho afaka tanteraka zany zay toetra izay a na zay fomba fijery zay de ny mampiravina an'io zany pasteur de tena ao amin'ny Kristy ary hitataratra zany rehefa samy mpanompon'Andriamanitra ny tafaraka satria ohatra hoe ohatra ny ato amin'ny toeram-pivavahana misy antsika zao de misy pasteur avy eto Antananarivo be deaibe avy any Tuliary avy any Fianaratsoa avy any Moramanga avy any Anosy Belleville avy any Diego avy any Sava faritra rehetra manerana Madagasikara de tena hitanao iray ny fanahy iray ny tena iray tanteraka mihitsy a tahaka ny hoe piraitapo ny olona zany rehefa ao amin'ny tompo tsara aloha manamarika an'izay fa eto amin'ity jaune toko fahavalo ty pasteur Alvarez a de misy fanafahana tiany Jesosy ho resahana mihitsy hoe ho fantatrareo ny marina ary marina no afaka anareo tsy andevo koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Misy zavatra ohatran'izao fomba fiasan'ny satana hanorevitra anao a ny amin'ny fomba fiasan'io devoly io voalohany a ny devoly a de maka fanahy anefa no ohatra ny zavatra anankiray a eo anoloanao ala maka fanahy ohatra fotsiny zany hoe fisototoka de jero tsara fa alainy fanahy ny olona mio resaka toka io takan'izany ko reny le hoe mijangajanga reny tsisy olona hijangajanga zany raha tsy mahafinaritra azy io io a de mampianana ohatran'ny finanana bokena fa ny mandonitrosa no tsy laitra avy eo de manandrana le olona manandrana tsikelikely eo le olona ohatran'izay io resaka fahotana io a amatora satanany olona zany hoe maka fanahy tsikelikely izy tsy nisy olombelona ny isafidy ny fokasigara zany fa nalainy devoly fanahy aloha hoe namanao hoe foka daholo de ahoana ianao tsy foka de
makafana izy de misintona tsikelikely am'le na faravaratsy mifoka borika aloha de mifoka tsikelikely de avy eo a zay ny fomba afidirana izy io pasteur de zavatra anankiray faharoa rehefa avy makafana izy de alefany am'izay ny manandrana lasa tonga manandrana ianao zany hoe manahona mariny zany de manandrana tsikelikely ianao de ny fahatelo lasa zatra lasa manana fahazarana de ndraindray tsy mahita de ohatrany mitady hoe ohatrany efa zatra zany fa mila mitady de ny farany ny melohan'ny farany zafady afatony am'izay rehefa voafatotra le olona de ny farany indrindra andevozony de misy an'le hoe andevozony toka andevozony sigara andevozony rongony andevozony fijangajangana andevozony fanompoatsampy reny olona reny zany natonga an'io azo mifakapanaro ohatra misy tovovavy anankiray ohatra na tovolahy anankiray na olona anankiray tsy anasa de ozy namany manao taokia karifa ary misy olona mahay de nakany nanandrana de lasa zatra avy eo voafatotra am'izay ary evo voafatotra ny olona de andevozony fanompoatsampy ianao na andevozony fijangajangana ianao andevozony sigara na nitoka na andevozony fahazaran-dratsy eo zany le volazany tenin'ny Jesosy eto hoe ahoana am'izay ny fomba amahana an'le olona satria efa andevo le olona eo pasteur Alvarez andevo miota zay rehetra manota de andevo miota tsy ho afaka am'izay le olona rehefa fatotry satana ka andevosiny anjaranao mamaly an'izay pasteur rehefa fatotry satana ny olona pasteur dia tsy ho afaka tsony fa lasa andevoziny ary amin'ny fotoana tsy anaovany an'izay fahazaran-dratsy zay de lasa manana toetra ny satana misy toetra ratsy mivokany am'le olona na izy kisitina be na izy manaonao foana mampijaly ary misy fotoana efa marary le olona ohatra efa fahazaran-dratsy nasigara efa marary efa mikoa efa taritiny ambany sokirina any ambany any mihitsy le koa fa mbola tsy miala ihany le sigara pasteur ohatra mbola te hifoka foana zay mihitsy zany le zavatra mahazo zay hoe mamatotra ary mamatotra hatramin'ny aina sy ny fanary maniry anaty nofo any mihitsy le poziny le fahazaran-dratsy sy le herin'le fahazaran-dratsy na lehilahy na vehivavy mety voafatotra zany daholo fa mba tiako ny le anina teto pasteur le fahotana tenenina teto mizara roa le fahotana pasteur raha le momba le mandevo teo de hoe misy andevo te hiala manambady tsy manambady de ho mpanompo mandrakizay izy zany ohatrany hoe lalàna tsotra fampifehezana amin'ny fiarahamonina araka ny tenenao teo hoe raha manoto ny ombonao na manondraka eny amin'ny volon'ny hafa de na manoto ny ombon'ny hafa tsy de misy anina loatra zany tsy de misy ifandraisany amin'ny ara-panahy loatra hoe any amin'ny famonjenany fananao any an-danitra araka ny teny pasteur teo fa mizara roa zany fijeriko an'le lalàna pasteur ndray fandrindrana ny fiarahamonina de le lalàna anankiray eto mafimafy kely ihany dia le hoe atao maty koa de ny faharoa ambin'ny folo sao de hoe zay mamely olona ka mahafaty azy de atao maty koa de ry ambany ary de hoe andininy fahaefatra ambin'ny folo na de eo amin'ny alitara koa aza mba hovonoina ho faty ary zay mamely ny rena ny reniny de atao maty koa ary zay mangalatra olona na mangalatra olona na efa namidiny de nambola hita eo an-tanany ihany le nangalariny de atao maty koa zay manozona ny raisiny reny de atao maty koa zany misy condamnation à mort zany pasteur tamin'ny andro tamin'ny taloha zany eto Madagasikara moa zany lalàna eto Madagasikara misy zay condamnation à mort zay fa tsy de ampiarina loatra izy io fa mpiadra mandra-pahafatana zany le olona ary zareo any Amerika moa zany no mbola manao an'izy io hoe condamnation à mort io eo mipetraka amin'le seza électrique ny olona de na vonoina amin'ny alalan'ny famonoana courant amin'ny seza électrique na matory amina fandrina be anankiray zay de misy mpitsabo spécialiste manokana eo manondrona piqûre an'le olona de eo amin'ny trano fitaratra de rehefa tsara iny izy hoe melohanao faty ianao de hitan'ny olona rehetrarehetra zay manaritra le fitsarana eo hoe iny le piqûre fa mandeha eo aminy de iny izy fa manomboka mialaina fa voatendry zany ny ora hoe amin'ny 6 voram-baraina ohatra sanandry vava de amin'ny 6 voram-baraina fa vory daholo ny olona vonona le piqûre de maty le olona de misy dokotera hafa ndray manamarina maty koa le olona any Amerika mbola misy an'izany any amin'ny rehefaritra tsy nanana an'kio firenena maro zany maneran-tany mbola mampiaritra an'ity condamnation à mort ty izany fa raha ny baiboly ara-panahy pasteur dia mizara roa ihany koa ny fahotana
misy ny ota mahafaty dia misy ny ota tsy mahafaty. Atao amin'ny jauna voalohany toko fadimy andininy fahinana amby folo dia misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao: raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty dia aoka ifona ho azy izy, ary Andriamanitra no ame azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty tsy malazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ao anaty baiboly koa zany paster ty amin'ny testamenta vaovao dia misy karazana ota mahafaty fa misy karazana ota tsy mahafaty. Ny ota mahafaty moa zany dia ny tian'Andriamanitra olazaina amin'izay ota mahafaty zay dia le ota tena mahavery any amin'ny elo mihitsy. Ohatra ny ota mahafaty ohatra paster dia hoe raha misy olona anankiray miteny ratsy ny fanahy masina, manao tsinitsinina ny fanahy masina, manao teny manohatra sy mampalahelo ny fanahy masina mandrakariva, tsy mba mino zay zavatra lazain'ny baiboly. Raha ianao zany ny kristianina ianao nefa tsy mino ny zavatra zay lazain'ny baiboly dia mampalahelo ny fanahy masina zany, ary ota mahafaty zany paster, ary mila bebahana aingana zany karazana ota tahaka an'izany. Ny ota mahafaty dia izay teny ratsy manao tsinitsinina ny fanahy masina sy manao tsinitsinina ny rano Jesosy Kristy zay namonjena anao zany. Raha manao tsinitsinina zany rano Jesosy zany zany ianao dia ota mahafaty ihany koa zany ary mila fitandremana be dia be mihitsy amin'ity fanarahana ny tompo ity, satria misy karazany olona dia kristiana paster nefa mampiteny manao teny mampalahelo ny fanahy masina, tsy mba mino zay lazain'ny baiboly izy, tsy mino zay lazain'ny atao hoe soratra masina manko paster. Raha tamin'ny andron'ny Jesosy, tamin'ny Jesosy tety ambony tany, ny testamenta taloha ty Eksodosy ty soratra masina, ka raha tsy mino ozy ny ten'Andriamanitra ozy Jesosy hoe mino ny soratra masina sy ny heriny, ekeo ny soratra masina. Raha miteny soratra masina Jesosy tamin'izany fotoana zany, ny apôstôly tamin'izany fotoana zany, dia ny testamenta taloha no ambaran'ny ten'Andriamanitra zany, satria ny fanahy masina no nanoratra na dia ny testamenta taloha azy. Araka ny tenenao teo hoe misy soratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy, dia misy soratany nampanoratan'ny fanahy masina, dia ity ten'Andriamanitra ity. Ka raha manao teny manohatra tsy mety manaraka zay lazain'ny baiboly ianao dia miteny ratsy ny fanahy masina zany, ary ota mahafaty zay ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra zay mahay mamono tena fa matahora zay mahay manary ny fanahinao any amin'ny elo. Ka ho an'ny olona anankiray miteny ratsy ny fanahy masina, ohatra paster misy olona hoe sotran'Andriamanitra moa fa mbola misy tombonandro ahafahantsika mibebaka sy mivavaka, fa karazany ota mahafaty koa ohatra misy olona zany ohatra hoe manana fameza-pahasoavana izy dia maminany ohatra le olona dia toerinao le faminaniana, nefa ianao tsy manana porofakoro hoe ara-tsoratra masina noranao zay fa sendra hoe tena fanan'Andriamanitra tokoa. Marina hoe misy faminaniana tsy izy, fa misy faminaniana tena izy. Ka raha tena izy le faminaniana ohatra na le fameza-pahasoavana hafa na ohatra hoe faminaniana na fanasitranana na fampianarana na tena tsy fantatra, raha le mila fitandremana tsara le hoe sao dia mitsaratsara olona fotsiny fa aoka mba tena ho feno fahalalana ten'Andriamanitra, aoka mba tena ho feno hoe mba zano toetra tokoa le izy hoe tena avy amin'Andriamanitra marina, dia mena ny aja sy mivoninahitra araka izay mahavy amin'Andriamanitra zay. Fa raha tena fanahy masina no anatin'le olona paster ka maminaly le olona no ohatra na miteny teny tsy fantatra na manasitrana na manao fahagagana, dia lazainao fa na Belzebouba no anatin'le olona, dia ratsy be zay fahotana zay, ary manohatra ny fanahy masina zay fahotana zay. Ohatra zay koa misy olona ne paster nandaika tamin'ny fanahy masina tanaty baiboly tonga dia maty teny hoe izy le Ananiasy Safira, zavatra nivarotra tany izy tsy le vola nangalariny loatra no zava-dehibe, fa le olona miresaka aminy olona manana ny fanahy masina misy otr'Andriamanitra, eo ny fanahy masina olona mivavaka manana rio fanomezam-pahasoavana teneniko teo, nefa avy hatrany moa dia mandainga hoe dia tsy isy vola ntsony fa dia fa iny miambikambiny iny ny vola nandainga tamin'ny fanahy masina, ary fanahy masina zany dia sarotony tokoa amin'ny fahamarinana ozy ny ten'Andriamanitra am'izay masina nisy oko fa masina. Koa dia tsotra ihany ny tena zava-dehibe dia zao: raha hitanao misy fahamarinana ao anaty baiboly na amin'ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia avy amin'ny fanahy masina zay, ka tokony akatoavina sy mila arahana zay satria avy amin'ny fanahy masina. Misy ny ota tsy mahafaty araka ny tenenina teto, ohatra hoe ny ota tsy mahafaty ohatra dia ny tenenina teo hoe raha misy omby manoto lehilahy ka na vehivavy ka mahafaty azy dia tsy defoan'le tompon'omby kosa angamba zany. Ohatra hoe nikaramaina le omby tany antsaha-tany dia misy omby nanotombon'olona nanotolona tany dia naratra le olona, tsy fahotana mahafaty le olona kosa angamba zay mavera azy amin'ny elo fa fandrirana fiarahamonina. Ka misy fahotana ilana fibebahana malaky dia malaky, misy ny fahotana fivana toe-tsaina no ilaina, fitandremana no ilaina paster. Ny tenin'Andriamanitra moa zany pasteur Alvarez, arak'izay teninao zay dia
tsy miova fa amin'ny akapobeny a dia ozy izy ny teny soratra masina manao hoe fahafatesana ny tambon'ny ota romanina toko fahenina ny teny fahatelo amby roapolo misy an'izay a ny olombelona rehetra dia samy efa nanota avokoa ary miresaka anao le hoe condamnation teo fa nididim-pitsarana ny voaka zany rehefa nanota ny olombelona rehetra dia condamné à mort daholo tsika io zay io zany tsy misy hoe ny fahotandrakoto na arabe na mialatsiny amirakoto sy rabe arabaky teny fa fanoharana moa le izy na hoe raha sosy raha vao fa condamné à mort daholo zany tsika rehetrarehetrareto ary vokatr' zay lay condamnation zay mihitsy no nahatonga n'lay convention céleste zay ny fanarahan'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo ary ny fanay masina io moa le tenentsika foana manao hoe conseil de ministre ny lanitra reo anankitelo reo andriamanitra ray sy jesosy tompo ary ny fanay masina no nanao an'izay conseil de ministre zay dia tamin'ny alalan'io indrindra no hoe tsy misy olo le ty ambonin'ny tany zay nanao ny tsara ka tsy nanota fahafatesana tsika teo ny tambony ota zany hoe voahelika ho faty daholo ny olona rehetra nefa ny planin'andriamanitra ho an'ny olombelona dia ho velona mandrakizay ka ahoana ny fomba hamerenana an'izay mandrakizay zay le fahavelomana mandrakizay mba atonga ny olombelona ho velona mandrakizay dia tsy maintsy naniraka an jesosy kristy tompo andriamanitra ray ary jesosy kristy tompo dia nanaiky ampanetretena ary raha tadiditsika tsara ny romana tompo valy dia hoe ny fanay masina no nanangana an jesosy tompo reo zany le toko telo mamasana andro raha izanaka fanahy masina zay nahatateraka ny planina ny famonjena ndray mandeha ao anatin'ny baiboly ao filazantsara ny jaona toko fahavalo dia ozy ny teny soratra masina manao hoe nisy vehivavy anankiray tratran'olona tanana ny jangajanga dia raha ny lalàna tokony ho faty zay condamné à mort vehivavy io troambato ho faty io ndray tsy dorana amin'ny courant io na piqûre le américaine sanareo teo fa troambato fa mitodika anakany amin'ny ireo londoa ampisorona pepanky reo jesosy dia niteny manao hoe zay tsy nanota taminareo ary aloha no ako hitora batasy voalohany dia nianatra amin'ny londoan'ny mpisorona hoe niatakataka fa lela lehibe fa izany tsy nanota teto zany hoe ny olombelona rehetra zany dia mahatsiaro hoe tokony ho condamné à mort dolidolo noho zay fahotana zay noho zay fahafatesana ao amin'ny fahotana zay ka ahoana ny fomba hamerenana sy restaurenana zay amin'ny laoniny dia zay lay ozy a teo hoe nahatongavan' jesosy kristy tompo ka nahatonga lay jaona toko fahavalona ny 5:telopolo ny teny manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo zany hoe ny fahotana mahazo ny olombelona rehetra na ny zavatra nangeja ny olona rehetra na ny eloko sy ny ataoko hoe aretina vokatra ny fahotana dia ao amin'i jesosy rery ihany no mahafaka an'izay tsy misy lalàna hafa mahafaka an'izay ny lalàny mosesy tsy mahafaka an'izay io lalàna ny fiarahamonina nresantsika teo io tsy mahafaka an'izay fa jesosy no mahafaka ny olona ao anatin'izay fanandevozana ny ota zay misy olona be dehibe ny tratrany arety mavony ny cancer amin'ny vavony izy any amin'ny hôpitaly no ny fisotrotoka na ny fifoana sikara dia ozy izy ny dokotera didiny ianao karaha izay moa dokotera no mbola velona didi ozy dia misy tokoa amin'ireny olon'ireny velona somatsara dia rehefa velona somatsara izy a ny tena marina amin'ny olona io tsy mbola afaka io tsy mbola afaka amin'ny fisotrotoka io fa noho ny tahotra no faty dia tsy misotrotoka izy na tsy mifoka sigara-tsony fa ao an-tsainy ao mbola manimanina ihany ka ny olona afaka zany tsy manimanina intsony fa ny olona afaka dia tsy mahay an'le izy tsony mihitsy zany pasteur albares zay le fipetraka le izy be lehibe ny ray mpianakaviana mijangajanga manitsakitsaka tokantrano dia teneniny any amin'ny lehibe ny fokotany izy na any amin'ny ministère amin'ny population na ny manam-pahefana ny tany amin'ny polisy na mpifanatrena tany izy roa dia hoe ianao raha mbola mamona ny vadinao ina manitsakitsaka an'io dia migadry ianao
de mivoady am'izay izy eo anatreo manam-pahefana manao ao ara fa tsy hanitsakitsaka azy tsony fa ny tena marina ao anatiny eo tsy mbola afaka fa ny atao hoe afaka le olona zany de miala tanteraka atao anatin'ny tao le fitsiriritana lay hoe zay nateraka andriamanitra de tsy mahay manota intsony zany le tena olona afaka tanteraka zany pasteur Alvarez ary zay fahafahana zay nefany tsy hoe fahafahana fotsiny mba atonga anazy tsy fokasigarana tsy sofotoka na ataoko hoe tsy jangajanga fa zay fahafahana zay de tomboka asian'ny fahamarinana fa olom-bovontsy le olona ka andovany fiainana mandrakizay zay le fipetraky le zay ary zany natonga an Jesosy Kristy tompony teny eto amin'ilay Jaona toko fahavalo eo amin'ny andininy fa 7:30 manao hoe de namaly reo ka nanao taminy hoe i Abrahama no rainay hoy Jesosy taminy raha zanaky Abrahama nareo de ny asan'ny Abrahama no ataonareo fa ankehitriny nareo mitady ambony ho de eo amin'ny andininy fa 7:20 hoy Jesosy taminy raha Andriamanitra no rainareo de ho ty ay ianareo satria avy amin'Andriamanitra ny voako sy takanisako aty fa izao tsy tonga ho fa izy no naniraka nahoana ny tsy azonareo miteniko satria tsy mahay miay miteniko nareo ianareo avy aminy devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao jereo nahitsiny Jesosy mivantana mihitsy le izy hoe ianareo de avy aminy devoly rainareo ny tian'ny tompo resahana am'le izy tsy hoe nateraky satana reo olonreo hoe nivady tamin'ny satana sanatrian'izany ray aman-dren'olona reo tsy zay loatra le izy fa i satana no nanotatra amin'ny voalohany satana no paka fanahy tamin'ny voalohany satana no mandevy ny olona anatin'ny fahotana ka niza andevy ny fahotana ka tsy nanaraka ny diany Abrahama hoy siny Jesosy raha ohatra nanao taranaky Abrahama de zay nataony Abrahama no nataonao hitanao tsara nga matantarany Abrahama hoe i Abrahama rehefa nahita fa feno fahotana tao Mesopotamia tao arana de rehefa natsoan'Andriamanitra izy tonga de niala fa napaha-kevitra safidy ny elany tao de ohatra zany ny olona anankiray zany rehefa andevy ny fahotana nandeviny reo zavatra mahazo azy reo de manana fanapaha-kevitra hiala ao anatin'izay zay le hoe taranaky Abrahama ianao zao azo atao hoe taranaky Abrahama rehefa misafidy an'izay ianao mijery io koa de lasa taranaky Abrahama ianao fa rozy ianao manao hoe zarangalo ivavaka ihany fa zany reny fahazaran-dratsiko zaza kitikitiany zany fa samy manana safidiny io samy manana zay tiany ataony mpamy fivavahana tsy akanerinery zany de zay le safidinao zay de ataovy le izy fa le hoe da raha tianao no taranaky Abrahama de zay nataony Abrahama no ataonao raha ohatra ianao ka zay ny tonga Jesosy manao hoe ianareo avy amin'ny taranaky devoly rainareo marary be le teny fa ny tian'olona zay amin'io de hoe reo olona rehetrarehetra andeviny fahotana andeviny ota lehilahy sy vehivavy mijangajanga manitsakitsaka vady aman-janaka manompo sampy mifoka miloka midioka efa tsy manam-bola ny ankizy efa tsy voalohany akolazy mbola laninany amin'ny loka ihany ny vola mbola laninany amin'ny mpanompo sampy manam-bola ianao entanany amin'ny mpanompo sampy fa menimeniny ianao rehefa andeha hivavaka ny vadinao ronjaty nataony rakitra nefa manana consultation na 10 alina ianao re mpanompo sampy ary mikiky vanjobory tsara maso tapakazo zany no alehanao any de nefa aty amin'ny tompo ianao 10 nataonao rakitra ronjato ary arizato na nipakataka azy efa misy tsy mandray arizato tsony am'izao pasteur de Andriamanitra ataonao mitovy am'izany zay le hoe ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka ireny olona ireny no natokavan Jesosy Kristy tompo zany tsy afaka lalàna ny fiarahamonina zereo tsara fa misy lalàna be dehibe amin'ny fiarahamonina ohatra nao anatin'ny fianakaviana de ozy ny ray aman-dreny ianareo mba iendre ianareo raha mbola atao zanako anareo mba iendre fa tsy afaka n'zany lalàna ny ray aman-dreny zany ohatra misy ray aman-dreny miteniny zany mivoahany elahy eo fa tsy afaka ny am'zany tsy mahafaka ny fahotaniny ankizy zany fa ato am' Jesosy no mahafaka an'le olona pasteur ato am' Jesosy raha tiany olona zany no afaka de ao am' Jesosy rery ihany no fanafana pasteur Alvarez mamaraparana misy teny pasteur lalàna ato anaty eto am'ty Eksodosy toko faha 20 ty malaza de malaza fa tsy haintsika olombelona no manatanteraka azy nareo jiosy tam'izany fotoana zany ary de tsy hainy manatanteraka azy fa Andriamanitra rery ihany no mahiny fomba natanterana azy de le lalàna malaza be moa de vakioko ihany izy ato tsika malagasy moa de anisan'ny mahay an'izy ty mihitsy Eksodosy toko faha 20 fa Filisy teo fa efatra fatelo amby roapolo zao izy raha misy manina kosa dia aina solon'ny aina maso solo maso nify solony nify nify solony nify maso solo maso zay lalàna zay moa de nadikany ny akamaroan'ny olona hoe valifaty
no ambadiky zay lalàna zay tena marina nefa dia tsy haitsyk'olombelona no manatanteraka zay lalàna zay misy marina fa nomen'andriamanitra le izy ho tanterahana fa zao zay mahatonga an'andriamanitra iteny manao hoe ay ny famalina izao no amaly apetrao aminy adina rehetra am'izao fotoana zao de zao antsika kristiana de tsy mipetraka tsony paster zay hoe aina solony aina masolomaso nifo solonifo zay endry avaly fato mako zay hoe namono ny aka tsy maintsy vonoko a nandratra ny aka tsy maintsy rataiko ny olona tena kristianina ny olona nanompo an'andriamanitra de zay tsy mandeha arak'izay lalàna zay tsony fa mametraka le tenin'andriamanitra hoe any famalina tsy atsika paster manatanteraka an'izany tsy anjaratsika koa manatanteraka an'izany hoe aina solony aina masolomaso nifo solonifo zany fa anjaran'andriamanitra no manatanteraka an'izany a ka raha manana ady aman'olo ianao na ohatra hoe nisy olona niady taminao na niady tamin'ny zanakao a nandratranao hoe fa nandratranao aza de zao azo mapetraka amin'ny tompo le izy tsy voatery hitory an'le olona amin'ny tribunal ianao de anakatra an'le olona tsy voatery ampiakatra le rarany amin'ny fitsarany ianao a ifampiritary ianao a nefa adina akizy sendra niady tamin'ny maraina teo a de enao nitory nefa le akizy efa niavana tatsy ambany atsy a fa lasa nylalao niaraka le akizy nefa ny fitoriana efa lasa zavatra hitanao fa misy zavatra zany ilana fitandremany tsy ho isaky misy problème kely de avy ianao andeha hitory olona fa am'izao fotoana zao mila atsika kristianina hoe raha te ame valy faty ianao de zao mivolaza ny tenin'andriamanitra hoe raha misy olona manisy ratsy anareo izy de zao mivavao an'izay manisy ratsy anareo izy ny tenin'andriamanitra misaora fa aza manozona azy fa fotoana ianao mivavaka ho an'izay ny olona manisy ratsy anao de zao mametraka vainafo eo tapon-tohany ianao dika le mametraka vainafo tapon-tohany de zao andriamanitra no hiditra tsehatra ny niadinao iny ka atonga ny olona iaiky tokoa fa hoe na diso na marina ianao a de andriamanitra no miasa manatanteraka an'izay ilaza ohatra ray paster nisy taona orinasa anankiray a izay nisy entana very zany tao nisy entana very tao ary nisy le tompona andraikitra tao zany a le tompona andraikitra le entana very a sendra tsy niasa tamin'ny fotoana io fa le adjoint tao niasa tao a de very ary le entana de natao fanadidina tsotsotra zany tao amin'ny toeram-piasana dia nidrikina hatramin'ny farany le olona hoe tsy zany naka an'izay etan'izay tsy zany naka an'izay etan'izay de ozy le lehilahy anankiray iny ary ozy izy a rehefa zay ary izy de zao na de tsy zara nangalatra zay izy de soloko zay zavatra zay azo paster de solony le izy a solony vola le izy nonerany vola zany le za entana very a de taty aorina ela be taty aorina ela be le olona nangalatra tonga asaina de zao nyteneny tena marina ozy izy fa zany nangalatra an'iny entan'iny fa gaga ozy izy tamin'ny fihetsika eo vitanao nan'olona an'iny ozy izy de le lehilahy vo tsy namaly faty anazy fa raha sampinamana be zao nanonotra ihany koa le namany anankiray tena lazaina de zao le am'izao fotoana zao zany tsy fotoana ny valy faty tsony zany zao tsy fotoana ny otroposy ny alahelo tsony am'izao fotoana zao fa fotoana fekinana amin'andriamanitra ka niny nadinao azy atrehanao de zao miankina amin'andriamanitra mametraka an'le ady ampilatana to paster ya na ohatran'izay le izy a efa nazavaky teo foana moa paster alvaresy ny hoe ny lalàna tany amin'ny testamenta taloha de tsara nanaovana azy mba hatonga ny olona atahotra an'andriamanitra sy mba handrindrana fiarahamonina fa ty amin'ny andron'ny jesosy kristy tompo a dia ny antony didy de fitiavana lasa hoe fitiavana an'andriamanitra na fitiavana ihany koa eo amin'ny fiarahamonina raha tiako ny namako de tsotra be tsy ataoko mitondraka any amin'ny volony namako ny ombiko raha ohatra hoe mpiompiompy azy na manana omby ana biby fiompy ohatra miompy alika ohatra ohatran'izany de ohatra ianao zao miditra any anatin'ny tokantrano de tsy teny mihitsy hoe vao io alika io ihinana amin'ny paster alvaresy fa tonga de manahirana be zay fa afatotra tsara ny alika zany ohatraohatran'izay le izy paster raha ny fijeriny jesosy an'izay lalàna zay a de eo amin'ny matitoko fa 5:20 maranoko azy de ozy izy hoe efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso nify solonify fa iza kosa milaza aminareo aza manohitra zay manisy ratsy anao fa nazovy mamely ny tamaina ny takolako avanana atolo azo ko ny ankiray ary zay te ady aminao ka tahaky ny akanjonao de avelao azo ko ny lambanao ary nazovy anery anao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa omeo zay mangataka aminao ary azy ilozana miotona zay te sampotra aminao hitanao amin'io le izy a io le izy io tsy nitsorony jesosy mihitsy hoe
io le lalàna masolo nify masolo maso nify solony nify fa zay mamelony takolakao avanana de meo toloroko ny anankiray petao ny anankiray zany akory tsy midika mana hoe mipetao ary de vita zay ny an'andriamanitra fa tsika sianao am'izay zao fa nytiany soratra mason'olo zay am'izay teny zay pasteur Alvarez de hoe marika ny fitiavana daholo zany rehetrarehetra zany raha misy olona mangataka aminao za azy ilaozanao miodina omeo zay mangataka aminao zay ny volazan'ny tenin'andriamanitra zay te hiady aminao ka tahaka ny kantsonao de avelao azy ihany fandrandrana fiarahamonina daholo zany ary fitiavana daholo no matanteraka an'izany tsy vitanao zany raha tsy eo am' Jesosy ianao zay no masarotra kokoa jereo tsara fa sarotra kokoa ny lalàna aza ty amin'ny andro an' Jesosy Kristy tompo no tany amin'ny testamenta taloha satria raha tsy manana an' Jesosy ianao tsy ho vitanao zany ohatra fotsiny le tany amin'ny testamenta taloha aza mijangajanga le mijangajanga tian'olo sana de le mijangajanga arabaky teny hoe mampirafy ty misy vehivavy anankiray de mampirafy lehilahy amina vehivavy anankiray tsy vadiny fa ty amin'ny andro an' Jesosy nizaniza mijery vehivavy ila azy ao am-pony de efa mijangajanga sady mafy zany a nefa ataonao ahoana ny jejery vehivavy firy arivo ny vehivavy hitanao isan'andro san'andro zany hoe mijangajanga ny asasany ngamba mety mahita manalinaliny maro ka tsy jangajanga foana akoatriny ao amin'ny télé a de za milaza aminao pasteur fa dijangajanga eto foana fa zao no ny fahasoavan'andriamanitra ao anatintsika no ny any Jesosy Kristy tompo ao anatintsika raha Jesosy marina ny velona ny ao anatirao tsy mahay manotatsony ianao de afaka zay le hoe zay le volazan'ny tenin'ny soratra masina ny ambokiny Hebreo any manao hoe am'izany andro zany de anao fanekena vaovao aminy aho hosoratako ao am-pony ny lalako sy ataoko ao an-tsainy ka rehefa Jesosy manoratra an'izy ato de lasa mandeha automatika ho azy le izy a pasteur Alvarez zay ny amin'iny a fa de ny tompo hitantsika andao hivavaka ny tenako aloha hisaotra an'andriamanitra raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy a ny amin'ny fampianarana zany teny izany somary lalindalina kely kanefa de sorako anao fa tafita am'izay tokony iantefany zany teny zany Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra zany hitondra fanafahana ny antony didy ozy ianao de fitiavana ary tsisy manana fitiavana lehibe noho izao de manolotra ny ainy amontsy ny sakaizany ka dia mino atompo fa ny modely tsara indrindra de ianao Jesosy zay tonga teto am'izao tontolo zao tokoa mba hamonjy anay ka hanafaka anay a ao aminao ny fahatanterahany zany lalàna zany zany hoe rehefa ao aminao izay de tanteraka am'izany lalàna zany tompo a satria ny zavatra takin'ny lalàna de fahamarinana kanefany a ny fahamarinana de ao aminao ianao Jesosy Kristy tompo lalàna sy fahamarinana ary fiainana zay rehetra ao aminao de marina tokoa efa no hamarinana tamin'ny rahan'i Jesosy a tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo a izany mino anefa na izany zany tompo fa irindra ny fiarahamonina malagasy ny fiarahamonina atao anatin'ny tokantrano ty rehefa mandinika an'izany teny zany a izy ireo ary azoko antoka ihany koa fa zay rehetra nanota tena hoe nanotaka nandika ny didin'Andriamanitra ka raha ny marina tokoa de condamné à mort izy nefa rehefa miverina aminao de ho raisinao indray a de ho fafanao ny fahotany sy ny elony ka ho afaka izy ireny hiverina aminao izy ireny a amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen amen eny tompoko de atreo a ny fandarantsika tamin'ity androany a ity amin'ny sabotsy ho avy zao a etsy amin'ny colligium de Madagascar tsontsombentsika manamontsana ny herin'ny fahavalo tongava fa hitako hoe fotoana tokony a iarahantsika manamontsana zany herin'ny fahavalo zany a aza atao sakana ny anaram-piangonana aza atao sakana ihany koa ny hoe le mivavaka mitabataba be reny de tsy à l'aise a fa ny ana le milamindamina ihany tsy sakana zany tongava fa miara-manamontsana tsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra veloma tompoko